spécial ho antsika eto ambadibe sy manodidina anjaratsika zao rally de miracle miaraka amin'ny jesosy naizanaiza famoronana etsy amin'ny terrain valpola ambadibe isaky ny hariva ny asabotsy 16 sy alahady 17 août manomboka amin'ny roa ora izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'andriamanitra azo karakarainy io manjoanao io ararotiny fotoana rally de miracle miaraka amin'ny jesosy spécial ho antsika eto ambadibe sy manodidina mahiratra ny jamba miteniny mo matanjaka ny malemy malady ny mareny tongava maro tsy misy vidim-pidirana Mademoiselle Lalaina toratorana foana hono izy ary ny fitsangany fiandohan'ilay aretina dia manomboka marary ny lohany dia rehefa manomboka miamafy ilay aretina dia tonga dia torana tsy mahatsiaro teny izy teo am-pitoerana teo izy nanomboka narary ilay loha fa zao teo nisy nametra-tanana izy dia vao avy nametra-tanana tonga dia nanjavona ilay reto tsy torana hatramin'izay ka hatramin'izao tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. L'Andriamanitra mahery averana mahery Andriamanitra ny Andriamanitra ny kristianina fa tsy ny Andriamanitra ny bala raha matoa zavona l'olona 15 taona no taingena amin'ny mpamosavy efa 3 taona lasy zay dia narary be ny atotra rehefa nijorona mipetrakely rehefa ataon'ilay Andriamanitra mahery indrindra maivana tanteraka tsisy fanaitainina tsony misy kesika tsy vitany tamin'izany eo Jesosy dia vita ny zavatra rehetra tiaka mampety eo Jesosy. Madame Nicole vatana iray manontolo no nanaitaina nandritry ny tafabolana vatana iray manontolo fa androany tao anatin'ny vavaka fanasanana tsy misy manaitaina etsony kely aza marina sady tsy marina tompo olonahitra ao Jesosy tiaka mafy ao Jesosy tsika e Madame Lala nandritra mivalo amin'ny 10 volana eritaona sy tapana dia hatramin'izay terany an'ity zazy ity zany dia marary nonony dia rehefa marary nonony dia manaitaina daholo ary mienjaka ny akoka fa androany defa nanapa-kevitra izy hoe tsy maintsy mitonga eto amin'ity toerana ity dia mahandraky diny amin'izao olo zao tsy nihetsika tsony dia noho ny manaitaina mitiafa mafy ianao an'i Jesosy atao vavy eo an'i Jesosy izy manao amin'any. Alleluia. Madame Elisabeth 12 taona izy misy antony tenenako an'ilay taonany nandritry ny 50 taona tsy nitsahatra nangidity ny vatany ray manontolo nandritry ny 50 taona voninahitra ao an'Andriamanitra fa tao aorianan'ilay vavaka teo tonga dia nitsahatra tanteraka izy antanitsika kely izy nitsahatra be ilay mangidity tsara Jesosy dia raha ina ny tompo tiaka mafitsika ho an'i Jesosy. Manosonao monsieur René telo amin'ny 20 taona aloha mbarasika fa velona le Jesosy amen velona Jesosy ho an'ny raha monsieur René efa nanitry ny heritaona sy 10 volana lamosina nanaitaina namalo tao amin'ny ambavafo fa rehefa teo Jesosy dia foana ny fanaitaina na rehetra voninahitra Andriamanitra ihany tiaka mavetsy ao Jesosy. I rahalahy kely Larisa hony narary saina hatramin'ny kely tsy tonga saina mihitsy tsy fantatra mihitsy atsao mihitsy zany saina fa amin'izao fotoana zao izy efa tonga saina dia tao fanatrehan'Andriamanitra iza dia narasa Larisa iza nalasitana ny se Jesosy tiaka mafy ao Jesosy sika nao tsika zalahtsika Madame Bertine nandritra ny 10 volana izy avy didinakisy izy 10 volana lasy zay dia nanaitaina foana izy io ary tsy najoro ely izy fa tamin'ny fotoana nanapa-kevitra izy hoe anatrika an'izao fotoana izao
Izany hoe mbola tsy nisy ny atao hoe fiderana, tsy nisy ny atao hoe vavaka fanasitranana, fa ny fanapahan-kevitra ny raisiny fotsiny hoe andeha eto amin'ity toerana ity dia afaka rehefa nahitainana tamin'ny ekista ary nijoro ela be izy teo tsy naninona tsolo mihitsy tsy mahajoro ela dia afa mafy anao an' Jesosy. Kasia soufflot de mandre non mety anao zao hatramin'izay le malemy ny tongotra na malemy ny tanana fa androany ariva ianao manomboka andeha tsy misy nizanizy anakana nahitantana fa ho hitany maso reheteto hoe ino le olona nandeha mitarifa nandeha teto satria velona ny Andriamanitra Kristiany. Halleluja, halleluja, halleluja. Ino io fanesony io nanesy ny olana Eli, nanesy ny devoly ny fiomeezany, ny fahatakarana tao aminy fa tsy maintsy Andriamanitra ny tompony teny farany. Fatat Eli tsara fa ny devoly dia zava-boary fa tsy mpahazy. Dikan'izay Eli nahatsapa fa zay zavatra voary sy natao rehetra dia tsy maintsy mangina sy manaiky zay lazay mpahazy. Zany koa mamporisika anay amin'ny fahasahina hitory ny tenin'Andriamanitra. Fatatay fa izy ny mpahaly ary taorino zavatra nitangy io zao ny vaovao mafaly vo tena niova ny zanak'Israely ka nikika hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra, Jesosy izy no Andriamanitra. Fo nanao an'izany niaraka ny teo amin'ilay toerana ozy amin'izay Eli valy eto eo ny eo le izy lasa izy tonga dia nijereny ozy izy maintsy any Elisy nanajerena misy rahona mbola tsisy fa ina zavatra hitanao rahona ohatra ny felan-tanana le izy tsy mampaninona fa ny taran'Andriamanitra afaky nisy eo amin'izay endrika ilainao. Raha orana ny ilainao dia ohatra ny tanana aloha izy taran'Andriamanitra ny hitany fa tsy le rahona. Rahona kely ohatra niny ve dia hoe sasasasa ny orana ny tsika ty mitavovona be tena hoe mbola miata aloha fa mbola tsy ilaina. Dia zao ozy izy Eli teneno ny mpanjaka fa isasasasa amin'izay ny orana, isasasasa amin'izay ny orana saky mody amin'izay tonga dia Eli niazakazaka dia niazakazaka indray izy teo alohan'ny kalesy eritreretiny hoe tsy 2 chevaux 4 chevaux soavaly efatra no mandeha misary eo amin'ny mpanjaka nefa soavaly efatra mitambatra tsy maharaka ny Eli mandeha moramora ohatr'izao eo aloha. Fa maninona Eli natosiky ny tanan'Andriamanitra rehefa avy tonga ny tanan'Andriamanitra rahona teo amin'ny zanak'Israely orana misasasasa ny valobavakely dia lasa fitahina sy hery tao aminy sy netireraka teo alohan'ny kalesiny avo. Vaovao mafaly androany arivo zay reraderaka rehetra eto hotratra ny tanan'Andriamanitra ianao mahatanjaka androany arivo, hotratra ny tanan'Andriamanitra ianao mahatanjaka androany arivo. Ary hitako isasasasa ny ranonoram-panasitana androany arivo, isasasasa ny inona ny tianao mba horenesina androany arivo? Tsotra. Ny mahatonga ny fiainana tsy miova dia satria mbola misy bala tsy fonao ao. Laika bala zany, halatra bala, jagajakara bala, fanimpotsampy bala, fitenena firesahana maty, famadia. Mety fomban-drazana fiatetanao zany fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Mienoa tsara nareo tsisy famonjena ho an'ny velona ny amin'ny maty fa ny velona mandrakizay no afaka monjo velona. Raha te hifetitsika enoe, raha te hifetitsika tsy famadihana ny antony vorina ny fianakaviana miaro amin'ny faly manao brosety tsara sady tahinany tsy manohitra an'Andriamanitra. Io resaka bala io sakana tsy mampandroso ny firenena enoe problema mipetraka petsaka ny zavatra ataonao everinao fa mitondra tombontsoanao isoloanao toerana an'Andriamanitra. Tsisy fitahina avy amin'ny olona, tsisy fitahina avy amin'ny maty, tsisy fitahina na veza na avyaisy fa ny fitahina dia avy amin'Andriamanitra tokana parolata sy ny teny Jesosy avy any Nazareta unampaka mapyozi
andro arivo fa hiala amin'ny devola fanaraka an' Jesosy. Atsangana ny tanany izay resy lahatra. Avere resy lahatra Andriamanitra. Resy lahatra Jesosy. Halleluja. Salama fahavalambenimpolo hozy izy Eli. Andiny voalohany ka mandiny fahaefatra. Salama fahavalambenimpolo. Aoky itsangan'Andriamanitra. Tamin'io fotoana io nitsangan'Andriamanitra. Dia hiela ny fahavalony. Tonga dia miela ny fanarana rehetra. Ary izay makala azy dia ndoso tantavany manak'izay. Dia hozy izy ny Baiboly tahaka ny fiepony savoka eo anoloany afo, ny fiepony ratsy fanazy ny faharatsiana rehetra eo anatin'Andriamanitra. Dia hozy izy ohatran'ny fanely setroka ny fanely azy. Androany arivo mieliely miala eo amin'ny fiainanao, tsy tafatetotry ny setroka tsofina, problema, aretina, fampahoriana. Ary ny zavatra tsapaka androany arivo tia arivo tia hiala ny masitsika rehetra dia hita, ary tsika manokana dia andray ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka eto mikanja amin'ny fanaterana tsy marety. Farany alohan'ny vavaka vity dia ivavaka amin'izay ho amin'ny marary. Zao ilay izy ao amin'ny asa toko fahatelo teo bavadiny tsara endrika nisy olona nalemy. Dia ozy izy Petersy Jaune. Ozy izy meo toy izy za tsy mananino omena anao fa zay namako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy la fiainana zay tamin'ny tsakasakana satria tsara endrika ilay toerana nandehanana dia toerana eo dia natanjaka izy. Androany arivo eto mikanja amin'ny fialam-boly ny fanantenana sika. Misy dikany koa zany anaran'izany satria ninonina fialam-boly tsy izy rehetra hatramin'izay hoe soronao zany hamanomboka izao ny fialam-boly tena kafizinao fanatrehan'Andriamanitra. Ary ny zavatra hitranga izay tsy misy antenaina intsony mbola izy antenaina indray androany arivo. Manila korama feon'Andriamanitra. Mila korama feon'i Jesosy. Halleluja. Mila makatony tenitsika, mila miavana amin'ny tenitsika, mila manana ny fanatrehan'Andriamanitra ohatran'ny Elitsika. Raha tianao ny fanatrehan'Andriamanitra hiaraka aminao dia zao, Andriamanitra tsy dia alala fa tsy misy famonjena avy amin'izy na avy amin'izy fa tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy. Raha eto ianao androany arivo resy lahatra niverina amin'Andriamanitra, raisy Jesosy tory sy mamonjy ny fiainanao manokana fa izay manana an' Jesosy ao aminy no manana ny fiainana. Misangana ny toerana misy ianao amin'izay vonitsika. Raha resy lahatra ianao iza ny vonona androany arivo fa hiala amin'ireo karazana bala rehetra tsy namokana hatramin'izay fa nompon'Andriamanitra. Antsangana ambony ny tananao mba ho hitako. Raha resy lahatra ianao atao ambony tsara. Wow. Aza menatra. Raha ohatra ka menatra ianao dia tsy mety. Raha ohatra ka tetenao fotsiny koa tsy mety. Fa raha tena resy lahatra ianao atao treo mba ho fafay mba ho hitako. Halleluja. Rentana ny fahofona ka vao mandray an'i Jesosy ianao tsisy fahagagana zany eto raha tsy ao anatinao aloha Jesosy. Satria tsy pasteur Rodolphe, tsy anao pasteur rehetra fandimby teto nanao fahagagana eto fa na zay rehetrarehetra koa azy vao iantso an'i Jesosy zay. Fa raha vao miantso azy eto koa zay attention tsy marety eka. Halleluja. Spécial ho antsika eto ambadibe sy manodidina anjarantsika zao rallye de miracle miaraka amin'ny Jesosy naiza famoronana etsy amin'ny terrain valpola ambadibe isaky ny hariva ny asabotsy 16 sy alahady 17 août manomboka amin'ny roa izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra azo karakarainy io manjoanao io araroty ny fotoana. Rallye de miracle miaraka amin'ny Jesosy spécial ho antsika eto ambadibe sy manodidina mahiratra ny jamba miteniny mo matanjaka ny malemy malady ny mareny tongava maro tsy misy vidim-pidirana.